Famerenana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao Zoma 20 Jolay izao. Rhapsody Fahamarinana antsika anio dia mitondra lohahevitra hoe tapitra ny aizina. Ten'Andriamanitra fanikafana dia ao amin'ny Isaia 7:2 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra ao amin'ny tany aloko amin'ny fahafatesana no mpsamy mazava. Mahagaga izany, amen. Maro izay vao nivakiantsika teo, misy tsy manao hoe ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia ahita mazava lehibe, fa hoy izy mahita mazava lehibe izy ireo, ary koa tsy manao hoe izay mitoetra ao amin'ny tany aloko amin'ny fahafatesana no mpsamy mazava, fa milaza kosa hoe ny posaka taminy no mazava, amen. Ny aizina dia maneho ny zava-dratsy rehetra na izay manandevo ny olona, izany dia maneho an Satana sy ny asa ratsiny rehetra. Fa amin'izao andro izao ao amin'ny Kristy Jesosy, ny olona rehetra dia efa nahafahana, nafindra ny ala tamin'ny fahafatesany ny aizina ho amin'ny fanjakany zanak'Andriamanitra malala. Hoy ny Kolosiana 1:7. Fa izy nanafaka antsika tamin'ny fanjakany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanaka malala. Tsy manana fahefana amin'izy ireo intsony ny aizina. Raha ao amin'ny Kristy ianao dia tsy manana fahefana aminao ny aizina. Tsy mahagaga raha hoy Jesosy hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavanaina. Ao amin'ny Jona 5:12 misy an'izay ten'Andriamanitra izay. Ankehitriny ao amin'ny fahazavana ianao, manana ny fahazavana ianao, efa tonga mazava ao amin'ny tontolo maizina sy miolakolaka. Ao amin'ny Filipiana 2:10 ary hoy ny Petera 1:1. Le Zoma 26 azafadiny rehetra. Famerenana amin'izao Zoma Maraina mahafinaritra be izao. Rhapsody Fahamarinana antsika anio dia mitondra lohahevitra hoe tapitra ny aizina. Ten'Andriamanitra fanikafana dia ao amin'ny Isaia 7:2 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko amin'ny fahafatesana no mpsamy mazava. Aleluia, mahagaga loatra izany. Maro izay vao nivakiantsika teo, izy tsy manao hoe ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia ahita mazava lehibe, fa hoy izy mahita mazava lehibe izy ireo, ary koa tsy manao hoe izay mitoetra amin'ny tany aloko amin'ny fahafatesana no mpsamy mazava, fa milaza kosa hoe ny posaka taminy mazava. Aleluia. Ny aizina dia maneho ny zava-dratsy rehetra na izay manandevo ny olona, izany dia maneho an Satana sy ny asa ratsiny rehetra. Fa amin'izao andro izao ao amin'ny Kristy Jesosy, ny olona rehetra dia efa nahafahana, nafindra ny ala tamin'ny fahefan'ny aizina ho amin'ny fanjakany zanak'Andriamanitra malala. Hoy ny Kolosiana 1:7. Fa izy nanafaka antsika tamin'ny fanjakany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zana malala. Tsy manana fahefana amin'izy ireo intsony ny aizina. Raha ao amin'ny Kristy ianao dia efa manana fahefana aminao ny aizina. Tsy manana fahefana aminao ny aizina. Aleluia. Tsy mahagaga raha hoy Jesosy hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavanaina. Ao amin'ny Jona 5:12 misy an'izay ten'Andriamanitra izay. Averik'indray mandeha izao ny fahazavana izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavanaina. Ankehitriny ao amin'ny fahazavana ianao, manana fahazavana ianao, ary efa tonga mazava ao amin'ny tontolo